Ny talata fa 12 volana aprily zao no hiditra indray ny andiany manaraka ho an'ireo lina amin'ny anaraka ny fianarana teny vahiny etsy amin'ny Koromavita etsy Ambodifilao. Tsy niova ny saram-pianarana kanefa ny kalitaon'ny fampianarana izay arosin'ireo mpampianatra dia azo ambara fa manaraka ny fenitra ary manaraka ireo zava-misy amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao moa zany raha hiditra amin'ny sehatra ny asa sika dia somary sarotra ihany ny ahitana asa raha toa ka tsy mahavoafehy teny vahiny sika isany amin'izany ohatra ny teny anglisy ny teny frantsay. Anisan'ny tenim-pirenena takin'ny sehatra asa maro eto Madagasikara ny fahaizana ny teny vahiny indrindra ny teny frantsay. Manana tombon-dany ireo izay tena mahafehy izany, hoy Madame Randretsa, mpampianatra ao amin'ny Koromavita etsy Ambodifilao. Raha nambarany dia efa 20 taona no nisian'ny Koromavita, fa ity mpanabe ity kosa dia efa nanomboka tany amin'ny taona 80 tany no efa nampianatra izany teny vahiny izany, ary olomanga sy manam-pahaizana maro eto amin'ny firenena no efa nandalo nanamafy ny fifehezana izany teny frantsay izany teny an-toerana. Ny fidirantsika manaraka amin'ny Mavita dia amin'ny talata 12 volana aprily ho avy izao. Araka ny mahazatra moa amin'ny talata 11 avril dia isy fianarana teny frantsay tsotra, fianarana anglisy tsotra, ary koa le français perfectionnement, fanoizana sy fanamafisana le français fa azo tamin'ny voalohany. Antony mpianatra efa tao fa ny mpianatra ao Mavita ny andro voalohany fotsiny dia efa miteny mihitsy zavatra tsotra miaraka amin'ny zesta amin'ny fanonana tsisy mpianatra. Tena mahafinaritra. Ankoatran'izay ny mpianatra tsy vitany hoe ampianarana mahay miteny sy manoratra fa manaja ny disipline rehetra amin'ny fanoratana ary omena lesona koa mba ho mpianatra mijoro amin'ny fahamarinana. Mijoro tsy kanosy ary tsy mandainga mihitsy ho zanak'Andriamanitra izay izany. Misy fotoana isafidianana. Amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 sefany misy koray. Ho ny mpiasa rehefa avy eo. Amin'ny folany sakafeny hatramin'ny 12 français. Amin'ny 10 sefany hatramin'ny sasany français koa. Ary ny anglisy tsy miova fa amin'ny 12 ka hatramin'ny 10 sefany foana. Nambarany ity tompon'andraikitra ity fa ho azy dia ny izara izany fahaiza-manaony izany amin'ny malagasy no tena imasony sy mbola ijoroan'ny Koromavita hatramin'izao, ary izany no mbola tsy mampiova sy tsy mampiakatra ny saram-pianarana ao aminy na dia misonitra izay tsy izy aza ny vidim-piainana. Ny talata fa 12 aprily izao ny fidirana manaraka ao amin'ny Koromavita ary misy hatrany fisoratana anarana isan'andro.